mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ariavako tratra ity somafa iraika ambin'ny folo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan'ny tsaramaso araka ny lioka toko fahadimy no mofinaina ho antsika ariavako. Lioka toko fahadimy andininy fa telo amby telopolo ka hatramin'ny fa sivy amby telopolo. Lioka toko fahadimy andininy fa telo amby telopolo ka hatramin'ny fa sivy amby telopolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany mofinaina izany. Ary izy ireo taminy ny mpianatra Jaona ny fahadianina matetika sy mivavaka ary ny an'ny fariseo koa mba tahaka izany ihany fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mahay mampifady ny havan'ny mpapakatra va ianareo raha mbola eo aminy ihany ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro ary rehefa voaisotra ny mpapakatra hiala aminy dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Ary Jesosy no fanaonana taminy ka nanao hoe tsy misy olona mandritra lamba vaovao hanalany tapa-damba atampina ny lamba tota, fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy. Ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tota. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota, fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny siny hoditra koa ho raraka ny divay sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa misotro ny divay ela no maniry ny vaovao fa hoy izy ny elany tsara. Ray amasonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity mofinaina ity dia mifanitsy ihany amin'ny izay voalaza tamin'ny herinandroany. Mateo toko fahasivy andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo tamin'ny herinandroany dia mitovitovy amin'io ihany, eny mitovy mihitsy moa ilay tantara fa ao amin'ny Mateo fotsiny samy resaka momba ny mpapakatra, resaka momba ny divay vaovao sy ny hoditra vaovao, lamba tota tampina lamba vaovao, lamba vaovao tampina lamba tota. Io ihany no hitantsika ao amin'ny Mateo toko fahasivy izay efa resahantsika ho mofinaina teto. Ka andeha isika amin'ity indray hamaky ity, azonao henoina izany raha ohatra ka tia merina hiaino ianao ny mofinaina tamin'ny herin'ny androany 4 oktobra dia izay ihany ity lioka ity tamin'ny Mateo fotsiny. Fa andeha kosa isika satria resaka sakafo eto dia hanao topo-maso fotsiny momba ny atao hoe teolojian'ny sakafo. Tsy maninona andeha isika hiresaka momba ny teolojian'ny sakafo. Nisy teolojiana suisse anankiray Olivier Bauer mampianatra tao amin'ny matetika mampianatra manao conférence tao amin'ny université any Lausanne izy tao amin'ny UNIL zany izay resaka momba ny sakafo, momba ny sakafo. Namoratra boky izy tany amin'ny taona 2000 tany ho any eo ihany le boky tsy dia lehibe loatra fa 1900 takila amin'ny édition Laboré Fides le protestantisme à table. Zay le lohatenin'ilay boky zany les plaisirs de la foi. Ao anatin'io zany dia hanazavana ity teolojiana ity na ity mpanorana ity momba ny fifandraisan'ny protestanta, ny toeran'ny sakafo amin'ny protestanta. Fa mialohan'izay dia mamahavalo momba ny sakafo, ny toeran'ny sakafo. Dia ao anatin'io no liakantsika fintina vitsivitsy amin'ny asa soratra ity olona ity momba ny hoe teolojian'ny sakafo. Na hoe manahoana moa satria miresaka sakafo ity mofinaina temperatana antsika ity dia sakafo mihitsy. Resaka sakafo, Jesosy miara-misakafo amin'ny olona dia men'ny olona tsiny. Ilay hoe Jesosy miara-misakafo amin'ny olona moa anakemai hoy ny teny hebreo. Izay milaza hoe fiarahana mihinana amin'ny latabatra, fiarahana miomby latabatra izay nanomezan'ny olona tsiny any Jesosy toa miara-mihinana amin'ny mpanoty ianao. Dia ny eo ambany resaka divay.
Zava-dehibe ao amin'ny baiboly mantsy ny hoe misotro sy mihinana vao mamaky baiboly anao dia zava-dehibe ny toeran'io. Vao any amin'ny bokin'ny Genesisy de efa mihinana, tsaroantsika tsara lay niafatry ny tenin'Andriamanitra hoe raha mihinana ity voankazo ty ianao de ho faty tokoa. Hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy de mihinana ny hazon-aina. Zany hoe tena voambolana mamaky vaky mihitsy ny baiboly ny hoe misakafo, ny hoe mihinana. Arak'izany dia zava-dehibe ny ahafantaratsika na andinihantsika momba ny teôlôjia na ahoana ny fijery soratra masina momba ny sakafo, momba ny fihinanan-kanina, momba ny fisotroana. De lava zany satria ohatry hoe ny baiboly manontolo de ahitana an'izany avokoa. Raha eo amin'ny tokotany ben'ny protestantisma de vao maika ny protestanta dia tia misakafo amin'ny lafiny hoe fampiombona na propos de table ny nampalazan'ny Martin Luther. Luther miaraka misakafo amin'ny olona miresadresaka. Calvin no somary ataontsika hoe tsy de tena mitovy amin'ny Luther loatra amin'ny lafiny sakafo fa tsy mandakory hoe Luther tia misakafo be. Hitantsika moa amin'ny sarin'ny Luther mibotabota fenofeno iny tia misakafo Luther. Tsy takan'ny Calvin zay kôkakôka mahihy, tsy hoe inona loatra fa na ny teôlôjian'ny Calvin sy ny teôlôjian'ny Luther momba ny sakafo tsy hoe mifanohitra akory fa tsy de mitovy tanteraka. Na inona de zao manana fijeriny manokana momba ny sakafo ny protestant, araky ny tenenin'ity mpanoratra ity Olivier Bauer, tsy de lafo loatra io boky io, tsy haiko 18 € angambany. Dia eo zany ity teôlôjiana ity manazavazava momba ny sakafo. Ka andehantsika hiresaka vitsivitsy ara. Raha hijanona fotsiny aty amin'ny testamenta fotsiny satria ny testamenta taloha de be resaka sakafo momba ny ronono, ny divay, ny tantely, ny voankazo, de ankoatran'ny biby isan-karazany zay ny biby moa amin'ny testamenta taloha de aty amin'ny aorianan'ny safo-drano vao navelany to Genesisy 7 vao trofon'ny tompo rano afaka mihinana, fa talohan'izay dia vegetarien ny olona alohan'ny Genesisy 7 fa aty aoriana dia manomboka 7 tena nahazo tso-drano mihitsy ny olona hihinana biby ho sakafo am'izay manomboka amin'ny Genesisy 7 aty ambadika ny safo-drano antsika teo. Fa raha ohatra ka miresaka manao hoe inona moa zany ny fomba fijerin'ny soratra masina, indrindra ny soratra masin'ny testamenta vaovao sy ny fomba fijerin'ny protestanta ny sakafo. Voalohany dia nahoana dia ny olombelona de mety nora, nataon'Andriamanitra mety nora. Jesoa dia sy mpianatra de raha kely indrindra ny teny hoe nona de miverina intelo. Iny nefa hatao amin'ny testamenta vaovao. Jesoa nona nalay mpanahy, Jesoa nona niaraka tamin'ny mpianatra nona de nihotsa nohimbary, Jesoa nona de nandalo ny lay aviavy tsy namoy sy ny sisa rehetra. Miverimberina misoratra masina zay hoe mety mpitranga amin'ny olombelona ny hanoanana. Lalan-javaboary, lalàna nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona ny hanoanana. Tsy ny fahotana akory no mahatonga ny hoe hanoanana fa mety ho nona ny olona. Mety ho nona ny olona zavatra voajanahary, natsoika hoe zava-tsara de voajanahary de nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny hanoanana. Noho zany dia zavatra filana fototra ao anatin'ny olona satria voajanahary ny hanoanana. Dia filana fototra arak'izany zany ny sakafo, ny mihinana satria voajanahary ny hanoanana dia tsy fahotana zany mihinan-kanina mazava ho azy. Satria zavatra matoa Jesoa nona dia matoa mpianatra nona de mety nona ny olona. Noho zany dia rehefa nona ny olona dia tokony mihinana izy. Tsy fahotana zany ny misakafo fotsiny. Hatrany ambony zany de efa lalàn'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny fitiavana na ny misakafo. Ny mifanohitra am'izay no mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tsy fitiavana sakafo dia na ny fanoherana ny sakafo de midika ho fanoherana lay lalànan'ny zavaboary hoe natao hihinana ny olona, natao hoe tsy hoe natao hihinana amin'ny lafiny hihinana mba ho velona, hoe velona mba hihinana fa natao mba natao hisakafo ny olona rehefa noana. Ilain'ny vatan'ny olona zany ny sakafo. Zay no indrindra ny protestanta dia tsy manana fady na inona na inona. Protestanta dia tsy mifady na inona na inona mihitsy amin'ny lafiny hoe sakafo zany io
fa fifehezantena ny tena zava-dehibe amin'ny toetsaina protestanta manoloana ny sakafo. Fifehezantena amatarana ny mahampanompo n'Andriamanitra dia ny fifehezantena, zany hoe ny tsy ny sakafo akory ny tompon'ny fiainanao fa ianao ny tompon'ny sakafo. Ianao zany mandahatra hoe ity no mety amin'ny fahasalamako, ity tsy mety amin'ny fahasalamako, ity mety hatramin'izao ny fotoana ihinanana anazy, ity amin'ny fotoana ohatran kosa tsy hihinanana azy. Zay mahatonga ny protestanta tsy de miresaka be loatra ny hoe fifadikanana nahoana loatra. Amin'ny protestant dia ny fifadikanana zavatra individuel, zavatra ataon'ny tsirairay azy manokana, fa tsy hoe amoahana lalàna manokana tahaka ny ohatra hoe lalànan'ny Karemy, tsy de zay loatra fa fadianana ny protestanta mazava ho azy, fa tena arakaraky ny tsirairay io, arakaraky ny fahasalaman'ny tsirairay, arakaraky ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. De tsika ao amin'ny Matio 4:1 hoe nanazavany Jesosy mafadikaniny hoe raha mifadiana ianao dia azo atao hitan'ny olona akory hoe mifady, fa anao zany fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra zany, zavatra tsy aderadery zany, fa satria anao sy ny tompo rery ihany. Noho zany de izay toetsainy zay nahatonga ny protestanta ny any fifadikanana dia tsy de tena misy hoe liturjia be manokana, fomba am-piangonana be manokana, fa malalaka ny tsirairay, fomba fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Ary tsy misy fady na inona na inona amin'ny protestanta fa ny sain'ny olona no mahatonga azy maloto. Hitantsika eo amin'ny teolojian'i Paoly io, teolojian'ny Liko io amin'ny asan'ny apôstôly, na ny teolojian'i Paoly aty amin'ny resaka momba ny Tito sy Timoty manazava izy ny sain'ny olona ny maloto, fa ny sakafo de fa nidiovin'ny filazantsara, nidiovin'ny ran'ny Kristy sy ny hazo fijalian'i Kristy. Noho zany dia raha mamahavaza raha zavatra vitsivitsy zany tsika dia ireto zavatra roa ireto no tsy tokony adinoina. Voalohany dia araky ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Koritianina voalohany 10:1-telopolo, rehefa misakafo anao dia misakafo ho voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe ohatrany hoe raha ohatra ka somary makateno ny teny hoe ahoana koa ary zany hoe misakafo voninahitr'Andriamanitra, fa rehefa inona no misakafo voninahitr'Andriamanitra ary ahoana ny hoe misakafo mifanohitra voninahitr'Andriamanitra. Koritianina voalohany 10:1-telopolo. Zany hoe ny hoe misakafo voninahitr'Andriamanitra de zao tsy misakafo manimba ny tempolin'Andriamanitra na misakafo mampitondra henatra. Io le resahantsika atao hoe rehefa misakafo anao dia asehoy ny fifehezantena, tsy hoe misakafo dia mambo mahatonga henatra, na hoe misakafo dia manary sakafo, manala barakan'Andriamanitra zany, manary sakafo fotsiny hoe be loatra de lasa manompo kibo, tsy ka lasa sampy lay sakafo dia lasa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Misakafo zao de misakafo ao anatin'ny fanajana ny voninahitr'Andriamanitra, atonony tsara zany, tsy sakafo manala baraka an'Andriamanitra. Ndraiky io reto dia mamy eo mpisakafoanana, de miady eo mpisakafoanana, de mifamaly eo mpisakafoanana, de lasa lay sakafo dia tsy lay sakafo hoanina ihany fa lay anakemay, zany hoe lay fiombonana amin'ny latabatra ny teny hoe anakemay mantsy ao amin'ny hitantsika eo Matio verimberinao Matio 7:17, 20:27, na ity Luka 5:5 eto am-pelatanantsika ity lay anakemay, de milaza hoe tsy lay sakafo ihany fa lay sakafo midika fiombonana. Noho zany dia ny sakafo de zao manome voninahitr'Andriamanitra rehefa atao koa ao anatin'ny fiombonana koa le izy. Sakafo de mampiombona, mampiray. Amintsika protestant de ny sakafo dia natao ho mampiray koa aza. Noho zany dia sakafo tsy miteraka ady na korontana na fisarahana na henatra na tahaka zany ho an'lay fiarahana amin'ny sakafo. Nefa koa dia fiarahana amin'ny sakafo zay ataontsika hoe mazava tsara, tsy manimba lay tempolin'Andriamanitra, tsy manimba lay fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy manimba lay fifandraisana amin'ny olombelona samby olombelona, tsy manimba koa ny fifandraisanao amin'ny zavaboary. Raha ohatra zany ka hoe sakafo miainga amin'ny teolojian'i Paoly, Koritianina voalohany 10:1-telopolo dia sakafo tsy manakorotana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy hoe le sakafo zany de manjary mahatonga anao ohatra hoe mamy de manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, na sakafo manimba ny fifandraisanao amin'ny olombelona tahaka anao, hoe lasa miteraka ady, na sakafo manimba ny fifandraisanao amin'ny tontolo iainana.
hoe sakafo zay manimba ny klima ohatra, manimba ny tontolo iainana ohatra, hoe efa tsy azo hoanina ity sakafo ity ohatra hoe biby ity de efa mba biby tehirizina, ohatra hoe sokatra ve no ataonao sakafo isan'andro nefa fantatra fa zavatra endemika le izy, tsy ny lalàna zany tsy hoe tsy azo hoanina izy amin'ny lafiny ara-panahy, amin'ny ara-panahy zany de azonao hoanina izy ohatra, fa izao ny antony tsy hinananao azy de satria arovana izy satria efa vitsy sisa. No zany dia zay le hoe manome voninahitra an'Andriamanitra, sakafo zay tsy mandrava ny fifandraisana na amin'ny olombelona na amin'Andriamanitra na amin'ny zavaboary. Dia ny faharoa dia raha ohatra ka mijery ny teolojia antsika de sakafo koa amintsika protestanta dia tokony misaotra an'Andriamanitra ianao mpinanana azy, tokony misaotra an'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny teolojian'ny Eukaristia io hoe misaotra an'Andriamanitra rehefa misakafo de misaotra mivavaka zany. Na inona de zava-dehibe amintsika fa Andriamanitra manome ny sakafo. Raha mamaky tsara ny Baiboly tsika dia ireo fony voanahary izao tontolo zao Andriamanitra dia nitso-dran'ny olona ary dia na aty amin'ny soratra momban'ny ohabolana momban'ny mpitoroteny de mihinana misy tro fa zao dia ao anatiny ataontsika hoe fisaorana an'Andriamanitra. Eloka ny hoe fanadinoana an'Andriamanitra ao anatin'ny sakafo hoe tsy miraharaha an'Andriamanitra ao anatin'ny sakafo, fa toetra kristiana ny hoe misaotra an'Andriamanitra nohon'ny sakafo. Isan'ny fototra zany hoe mivavaka ianao satria misaotra ary mihinana misakafo amin'ny fifaliana, hoe misaotra an'Andriamanitra de zao mifaly rehefa misakafo. Mifaly satria avy amin'Andriamanitra zany, ny fafana misakafo dia fahasoavan'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny boky mpitoroteny hoe misy olona nge nomen'Andriamanitra be dia be, harena be dia be fa tsy afaka mifaly sy mihinana am'izay zavatra nohariany akory ary. Misy tsy hoe rehefa manan-karena be ny olona de voatery afaka faly rehefa misakafo, fa amin'ny boky mpitoroteny de manazava hoe tombontsoa manokana no ahafahanao mifaly am'izay noharianao, am'izay nikelezanao aina, am'izay sakafo nomen'Andriamanitra anao. No zany dia tokony hifaly rehefa misakafo satria avy amin'Andriamanitra zany. No zany dia zava-dehibe lay fisaorana zany mandritra lay sakafo zay hanomezana voninahitra Andriamanitra, sakafo zay natao hifaliana sy hisaorana an'Andriamanitra. Fa ny fahatelo de zao rehefa miteny koa tsika hoe sakafo dia tsy tokony adoroana koa amin'ny sakafo rehefa misakafo ny olona dia ny sakafo dia fitaovana zay ataontsika koa hoe eo anivon'ny protestanta na eo anivon'ny tokantrano dia natao hampiombona sy hampiray. Ho an'ny tenanao manokana de ilainy zay satria mahavelona, nataon'Andriamanitra sakafo anao de havelona, fa izao amin'ny lafiny ataontsika hoe fiainan'ny communauté na fiainan'ny fiangonana de zao zava-dehibe koa ny toeran'ny sakafo. Raha mantsy misy ka ny sakafo ange tsy ilaina fa tena mana-toerana lehibe mihitsy ny sakafo amin'ny soatra masina, ny Eukaristia fotsiny, Jesosy miara-mila ary tsy io ihany tsy hoe ny Eukaristia ihany fa Jesosy mbola niaraka ny sakafo tamin'ny mpianatra tamin'ny fotoana farany. No zany dia tena zava-dehibe lay sakafo, isan'ny fitaovana izay mariky ny fiombonana, mariky ny fifankatiavana, mariky ny firaisana ny sakafo ary sarobidy ny sakafo arak'izany. Raha ohatra ka amin'ity teniny lay mpanohitra teo Olivier Bauer teo izy manao hoe raha tany Polynésia izy dia isan'ny fijorony vavolombelona zany izy ny tany Polynésia izy manao hoe tena mahana toerana manokana mihitsy amin'ny mponina ny Polynésia ny sakafo satria rehefa misakafo satria ohariny amin'ny hoe ny tenin'Andriamanitra henon'ny sofina ozy fa raha ny Polynésia ianao de zao ny tenin'Andriamanitra toy ny sakafo hohanina, toy ny sakafo zany hoe mifanaraka am'le tenin'ny Jesosy, tenin'Andriamanitra manao ndraisin'ny Jesosy moa le izy any amin'ny Deutéronomie fa naverin'i Jesosy hoe tsy ny mofo ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokin'ny vavan'Andriamanitra, dika zany dia toy ny sakafo hohanina mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ary dia zay mahatonga antsika manao hoe zava-dehibe ny toeran'ny sakafo fa mampiombona izy, mampifandray izy, hiainana izy. Fa raha mantsy ndraindray ny fiangonana mieritreritra ka tsy dia ilaina ange le sakafo foana, fa tena ilaina mihitsy ny sakafo. Sakafo tsy hoe tompona, tsy hoe sanatria tendan-kanina, fa Jesosy niaraka ny sakafo tamin'ny mpamory hetra mba hahatonga ho mariky ny fandravana ny hevitry ny fisarahana, ho mariky ny fisokafan'ny tompo amin'ny olona rehetra de ny sakafo tahak'izay koa.
sakafo de tahak'izay koa amintsika kristiana dia aoka zany maninona moa isaky ny fivorian'ny mpino ary io manana an'izany daholo makany Allemagne ianao dia fiangonana protestanta loterana ny Allemagne de manana fety manokana momba ny sakafo, misy levée de fonds ataon'ny fiangonana any Allemagne momba ny sakafo, any Suisse de misy tarazo protestanta momba ny sakafo, any Angleterre de misy an'izany, any Frantsa de misy an'izany, samy manana zany tsika hoe fomba tarazo izay iavahan'ireo fiangonanareo momba ny sakafo. Eto Madagasikara moa indraindray ohatran'ny eritrerety satria izy indraindray hitadiavam-bola de mazava ho azy indraindray le vola mivoaka no hitan'ny olona iny no hitan'ny olona indraindray hoe le vola mivoaka tsy de zay loatra nge, tsy de le vola mivoaka loatra fa lay fiombonany lay fiombonana amin'ilay sakafo no tena zava-dehibe. Eo le vola mivoaka aiza moa ny zavatra gratuit amin'izao andro zao mazava ho azy hafahafa be koa raha hoe de tena hoe andeha hisakafo fotsiny ianao nefa eritreritra tsy hitondra n'inona nefa ianao protestant. Mazava ho azy marina fa misy ny sakafo ataontsika hoe iombonana hoe gratuit fa raha amina toe-tsaina protestanta tsy de zay loatra. Protestanta tsy manompo vola zany, amin'ny protestanta ny vola fitaovana, ampiny ny vola fitaovana noho zany raha miala amin'ny sakafo anao de tsy le vola mivoaka any aminao no jerenao fa lay sakafo iombonana. Fa nandray moa zany efa tratra n'ilay fisaina n'izao tontolo zao le kristiana de zao le vola mivoaka any aminy no hitany fa tsy lay fiombonana hoentiny lay fiarahana amin'ny sakafo. Zay le hoe teny grika zany hoe anakemai, lay fiombonana lay fiarahana amin'ny zava-dehibe fa tsy lay elanelana, tsy lay vola mivoaka. Marina fa sarotra amin'ny fiainana fa nandray moa de misy ka de zao ara amin'ireny sakafom-piangonana ireny ndraindray de zao ndraindray misy mane tsy maninona fa dia aleo zay manome vola fotsiny fa zay tsy anatrika an'le sakafo. Iny ny vola nge azo omena foana na misy sakafo na tsisy sakafo fa zao ny zava-dehibe de lay fiarahana sakafo mihitsy fa tsy lay vola fotsiny. Hafahafa be indray raha ohatra ka hoe zay tsy ho avy fa vola nomenay raisina ny vola mazava ho azy iny ilaina foana fa lay fanatrehana lay fiombonana satria matombo baiboly nanazava lava be raha misy zavatra miverimberina ao anatin'io baiboly io de ny sakafo. Ary hitantsika fa hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy hatrany amin'ny apokalipsy ary any amin'ny apokalipsy ary de mbola misy teny manao hoe iza fiaraha-misakafo ny zanak'olona fampakaram-bady ny zanak'olona de izy fiaraha-misakafo no zany de sarobidy mihitsy lay fiaraha-misakafo fa dia aokary ataon'ny protestant ataon'ny kristiana zava-dehibe rehefa mba misy an'ireny fiaraha-misakafo reny fanasana ataon'ny synodam-paharitany fitandremana mankalaza tsôbily sampana mankalaza ka misy sakafo foana izy reny de indraindray hamaivany ny olona indraindray tsy tonga ny olona fa tena zava-dehibe ny fiaraha-misakafo amin'ny protestanta amin'ny kristiana mihitsy. Fa ireto zavatra telo reto kosa no ataontsika hoe mety ho hevi-diso ao anatin'ny sakafo. Rehefa misakafo nandray dia tompony olona lasa sampy ny sakafo. Indray de zany mihitsy lasa sampy ny sakafo. Inona lasa sampy ny sakafo? Alohan'ny olona manao sakafo toy izay miangona de lasa sampy izy zany. Alohan'ny olona tsy mivavaka fa lasa sakafo indray no lasa ambony noho ny fivavahana amin'izay fotoana izay de lasa sampy izy. Zay indray mifanohitra ny soatra masina. Lasa sampy izy zany. Lasa asolon'ny olona an'Andriamanitra ny sakafo. De amin'izay fotoana izay lasa fisaina n'izao tontolo izao. Hoe lasa aleo zany mihinan-kanina toy izay mivavaka, aleo mihinan-kanina toy izay namana fa ny sakafo de fitaovana fa tsy hoe akory topoina. Ary zay hevitra diso ka tokony hialana. Ary ny hevitra diso faharoa koa amin'ny momban'ny sakafo de ndraindray koa ny sakafo mety ho mampanadino an'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny hoe raha voky de hanadino anao bokonao ambolana. Ndraindray koa ny sakafo de mety ho mampanadino an'Andriamanitra. Teolojia Mbaoela atao zany hoe ndraindray ny sakafo de mety ho mampanadino an'Andriamanitra. Adinonao Andriamanitra rehefa voky loatra ianao tsy tsaroanao intsony izy. Rehefa noana de tadidy Andriamanitra meo sakafo, meo anay ny hanina sahaza ao anay. Any mivavaka anam-pianarin'ny tompo anao de efa misy resaka sakafo, omeo anay ny hanina sahaza ao anay. Fa ndraindray rehefa omen'Andriamanitra le sahaza de zao ndraindray adino Andriamanitra. Inona le hoe adino Andriamanitra? Tsy misaotra, tsy mifaly ary tsy miraharaha sakafo, manary sakafo, heverina fa tonga ho azy eo ny sakafo satria de endrika ny adonan'Andriamanitra. Revako malala eto am-pamaranana ary dia raha fitinina de zao misaoran'Andriamanitra rehefa mahazo amin'ny fotoana isakafoananao.
mifalia amin'ny fotoana iarahanao misakafo, ary ataovy zava-dehibe ny fiaraha-misakafo, na anivon'ny fianakaviana io, na anivon'ny fiangonana io, na anivon'ny mpiara-belona aminao io. Ivavaka isika. Tombohevitra anao zay ny amin'ny fanazavana ny sokatra masina zay nanehoanao fa enao de miara-misakafo tamin'ny mpianatra, miara-misakafo tamin'ireo tapaka sy namana atao anivon'ny fiarahamonina, ary ianao raha dia nanome voninahitra ny mpiara-belona ka nampody ny rano tonga divay mba hiseho ny voninahitry ny fianakaviana, hiseho ny voninahitra ao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo fa tia anay ianao ary de tsy mamela anay ho noana, tsy mamela anay ho ao anatin'ny hanoanana, de mamonjy anay mandrakariva ianao. Ianao dia namoky ireo noana de ty amin'izao tontolo izao hananafatra mihitsy ary fa mofinaina ianao. Dia mivavak'izay Jesoa ampaherezo mba haisaotra anao amin'ny sakafo izay omenao anay. Romeo anay koa nefa ny fo tsotra mangoraka ireo noana sy misakafo. De omeo anay koa Jesoa ny fitiavana fiombonana aseho ny fiarahana misakafo. Dia mamelany aloka raha toa ka manadino zahay fa manana andraikitra amin'ny fijerena ny sahirana, amin'ny fizarana ny mofonay amin'ny mpiara-belona aminay izay noana sy mangetaheta. De mivavak'izay Jesoa amin'ny tokantrano tsirairay sy tranon'ireo marary mpaherezo ny reraka, ary anjakao ny fona tsirairay avy mba hanana fifaliana sy fiadanam-po zahay amin'ny tontolo andro ity. Dia ataovy mahay manome voninahitra anao zahay amin'izay rehetra ataonay. Saotra Jesoa. Amen.